Bonjour à tous, moi c'est Ornella Asmini et je représente le groupe qui a traité le sujet sur le gouvernement et l'intégration des jeunes. Pour cette année, nous avons une marraine pour nous épauler dans nos actions et nos plaidoyers. Et le thème qu'on a choisi cette année, c'est la jeunesse. Jeunesse et changement climatique. Voalohany indrindra aloha dia isaorana ianareo tanora satria zava-dehibe izao fandraisanareo andraikitra izao. Fantatrareo fa ianareo no maro anisy eto amin'ity tanindrazantsika ity, any aminareo ny hery ary mahafaly ahy ny mieritreritra fa ny tanora dia tia handray andraikitra eto amin'ity firenentsika ity. Fa ny ankoatran'izay dia tiako ny manamarina sy manamafy fa raha ny fiovan'ny toetrandro no jerentsika dia ny zavatra iray goavana lehibe ary azontsika tsirairay avy atao na ny kely na ny tanora na ny antitra na ny lehibe dia ny mamboly hazo. Ka manamafy azy zany hoe ny fambolem-kazo dia anisan'ny zavatra anankiray azontsika tsirairay avy atao. Maro ny zavatra afaka ataonareo tanora fa ny zavatra tena lehibe indrindra dia ny fandraisana andraikitra ary ny fifanomezan-tanana indrindra satria amin'izao fahatongavan'ny teknôlôjia maro dia maro avy any ivelany izao dia somary variana kely isika hoe inona no zavatra mety hampandroso antsika. Tsy no eritreretintsika fa ny tanitsika dia mamokatra sy mamelona antsika. Ny afatra anankiray faharoa dia iantsoko anareo olon-dehibe mpanapaka sy mandray ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Manao antsoavo mba hampiaranareo ny lalàna amin'ny fahanombanana diso tafahoatra ny tontolo iainantsika. Efa ambiakoditra izany fiovahan'ny toetrandro izany ary efa tena andohalika ny ranombary. Koa miangavy ianareo mba hiaina an'ireo tanora ireo izay tondra hafatra ao aorianan'izao fikatrohana amin'ny fiovan'ny toetrandro izao. Misaotra tompoko. Dia nandritra nyity atrikasan'ny tanora ity dia zavatra nataoko dia nampiofana n'ireo mpandray anjara rehetrarehetra mahakasika ny fomba fiasa hametrahana lasa olana izay atao hoe system thinking. Fomba anankiray mahomby ahafahana mametraka lasa olana mazava. Izany hoe raha ohatra ka raisika ohatra izao ny dokotera raha nasitrana olana anankiray dia raha ohatra ka nifiny marary tsy ilay nify ihany straniny fa le tena fototra mampatonga n'iny aretina iny dia toy izay ihany koa ny système thinking. Izany hoe raha misy lasa olana anankiray apetraka dia dinihana savasavaina hatrany eo fotony mihitsy ny antony mampatonga n'iny lasa olana iny mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy famahana olana tena mahomby tokoa. Dia nasaina nanome lasa olana tsirairay zareo mahakasika ny tematika tsirairay misy anankiefatra le izy. Dia ny voalohany indrindra ny resaka fitantanana amin'ny ankapobeny, izany hoe ny fitantanana atao amin'ny fanjakana sy fampandraisana andraikitra ny tanora. Ny faharoa resaka fitantanana ny harena voajanahary sy ny resaka atténuation sy adaptation amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny fahatelo ny resaka fampananana asa maitso ny tanora ary ny farany mahakasika ny fanabeazana sy ny fampianarana momba ny fiovan'ny toetrandro. Mahakasika le hetsika dia hitako fa tena zava-dehibe tokoa le izy satria anisan'ny hetsika voalohany ny vondronana tanora maro be avy amin'ny sehatra samihafa miaraka amin'ny kondo hijery vahaolana mba ahafahana hoentina mitondra afatra mafonja ho an'ireo tompona andraikitra sy ireo afaka manapa-kevitra ny amin'izany mba ampisehoana hoe tena mila sy mitady fiovana tokoa ny tanora ary vonany handray andraikitra amin'izany fa tsy hoe miteny fotsiny ihany fa efa manao asa ihany koa.
Ny tena olana anankiray zany a dia ny fampidirana ny tanora ny anatin'ny fanapahan-kevitra dia lasa mipetraka mpijery na mpitazana fotsiny izy. Eto Madagasikara tsy inona mbola saika hoe kolotsaina ny ray aman-dreny dia ny zanaka sy ny tanora tsy dia noina firy. Olana faharoa dia ny tsy fahafantarana ireo atao hoe atotan-kevitra politika izay tokony arahana amin'ny fiatrehana izay fiovan'ny toetrandro izay. Ny olana hitanay raha jerena amin'ny tarabolana Madagasikara dia ataoko ngamba ny fahita fa ny tapany atsinanana sisa no misy ny ala zany hoe ny tapany andrefana efa manomboka ringana avokoa. Dia zay nahita an'izay olan'izay zay dia avy zay hitondra ny vahaolana avy amin'ny hetsika ataonay. En ce moment, on valorise de plus en plus des actions d'entrepreneuriat, mais pas spécifiquement l'entrepreneuriat en faveur du développement durable. Ce qui pour moi est illogique, alors que 80% de la population vit en zone rurale et que 80% de la population est dépendante de ressources naturelles, qu'on dépend de cette agriculture, on ne mise pas suffisamment sur le vert. On va dire qu'on mise sur l'agriculture, mais à quoi bon miser sur l'agriculture quand on va investir dans des engrais qui ne sont même pas bio et qui vont finir par abîmer la terre, qui vont polluer nos rivières et qui au final ne seront même pas au bénéfice des générations futures. Ny fiovaovan'ny toetrandro dia mahatonga fisaritana eo amin'ny fotoam-pambolena. Zany satria ny zarazara commission le séminaire dia zay tao anatin'ny commission employabilité ana jeune sy ny emploi vert zany. Dia ny hitanay le concept mihitsy mbola tsy mipaka any amin'ny tanora maromaro. Dia ny intérêt ao anatiny koa zany no tsy fahafantarana zay tsy fantany no micréer an'izay opportunité misy anatina asa tontolon'asa maitso zay. Dia anisany tsy mampanjoso ny tanora koa zany mbola sakana lehibe ao anatin'ny ady ataonay tanora anatin'ny fiovan'ny toetrandro zay ny tsy fahampiana fitaovana na fahampiana soutien mihitsy indrindra ao anatin'ny organisation izay karakarainay. Amin'ny activité any olombelona amin'ny andavanandro na ao anatin'ny fitaterana zany na ao anatin'ny fiompiana zany na fampiasana ny herinaratra sy ny angovo zany reny zavatra rehetrarehetra ataon'ny olombelona reny zany dia teraka entona mangeja fanana izay manamafy ny fiatraikan'le fiovan'ny toetrandro eto amintsika. Betsaka ny efa nisy ireo politika sy ireo karazantsika hoe programma efa nisy mahakasika an'izay resaka fitantanana maharitra ny resaka tontolo an-dranomasina sy ny an-tanety na ny voajanahary amin'ny ankapobean'izay. Ny zavatra tsapa nefa dia mipetraka ho soratra irery ihany zany, tsy fantatry ny be sy ny maro ny fisindreny ary mahatonga ny sasany hanaonao foana ao anatin'izay resaka hoe fandripahana sy fanombana ny tontolo iainana izay. Zary lasa resabe le izy ary zary lasa ho document mipetraka fotsiny ao anatin'izay fa ny fanatanterahana azy indraindray dia ela dia ela ary misy taona ary mahatomomboka fotsiny ao anatin'izay. Fantatry ny olona ve le fisian'le changement climatique? Ie fantany fa tsy fantany hoe ohatry ny ahoana ilay concept amin'ny ankapobeny. Hoe tsy mbola ao anatin'ny programme scolaire ny resaka éducation dia koa ny resaka média izay tsy mahalala na koa tsy mandefa tsara, tsy midivulguer les informations momba ny changement climatique ary eo koa no ireo organisation des sociétés civiles izay tsy hita fa mbola tsy misy ny collaboration miaraka amin'ireo chef pokotany, ireo chef religieux, ireo chef traditionnel. La non-consultation des jeunes par rapport à l'élaboration des documents stratégiques de lutte contre le changement climatique. Et c'est le processus en elle-même est trop lent. Resehatra anankiefatra ireo dia mifampiankina avokoa ka hijerevana hoe inona no vahaolana mety mba ahafahana mitondra fampiovana amin'ireo sehatra rehetrarehetra ireo. Ny fandraisana anjaran'ny tanora zany tokony mba raisin'ireo mpanapa-kevitra tao lahara-pahamehana satria Madagasikara ny 80% ny mponina Madagasikara saika tanora avokoa dia mila omena sehatra izahay tanora ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay. Hoe ny antso ataonay amin'olona
dia mba hitondra ny olona tsirairay ny diatanana, misetsika izay hoe diatanana mitondra asina, fotoana iray hanajariana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fizahantany. On s'est réellement engagé pour mettre en place en fait une plateforme qui ferait la promotion des emplois verts, une plateforme de jeunes qui ferait cette promotion. Et on la ferait cette promotion de différentes manières, en essayant d'inviter d'autres acteurs à se joindre à nous, mais également en faisant entendre notre voix et en prenant part au processus, aux prises de décision et aux différentes stratégies nationales pour favoriser ces emplois verts. Vaolana angamba dia hiintégrena aloha ny jeune rehetrarehetra izay manana fotosaina liana kokoa hanaja ny tontolo iainana sy hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro, dia omena tosika izy ireo mba ahafahany zareo hitarika ny namany sy hanana vision lavidavitra kokoa zany créer zareo opportunité ana asa ao anatin'ny développement vert. Izy moa mizara roa ny vaolana ny tena marina, misy manalefaka an'le fiatraikan'le fiovan'ny toetrandro, dia eo ny miatrika azy. Ny fampidirana ny changement climatique ao an-tsekoly dia volavolana kokoa mety andefa sy ampitan'ny resaka io changement climatique io amin'ny olona rehetra, amin'izay tsy ny olona rehetrarehetra tsy mijana ao amin'ny tsy fahalalana, dia eo amin'ny koa mila ny collaboration zany entre ireo leaders d'opinion, ireo OSC. Nous voudrions être intégrés, nous voudrions être consultés dans tout ce qui est documents de lutte ou stratégie de lutte contre le changement climatique, parce que nous aussi, nous nous sentons concernés par rapport à ça. La Terre, c'est aussi notre souci. Nous avons les compétences, nous avons les mêmes objectifs. Alors pourquoi ne pas juste rallier au fait nos causes pour plus d'impact? Anisany etsika voalohany ny vondronana tanora maro be avy amin'ny sehatra samihafa miaraka amin'ny kondo hijery vahaolana mba ahafahana hoentina mitondra hafatra mafonja ho an'ireo tompona andraikitra sy ireo afaka manapa-kevitra ny amin'izany. Ny UCLIM dia mamondrona fikambanana nasionaly 520 manerana ny Madagasikara ary federasiona mitarika tanora 12 any amin'ny faritra 12 avy. Andao hiara hiasa, andao hiaraka aminay isika malagasy rehetrarehetra hanamaitso moavana indray any Madagasikara, tany zanaka, tanindrazana. Zay no ilana fanampiana betsaka lehibe dia lehibe avy any amin'ny mpanapaka sy fitondrana mba hieno ny feon'izy ireo. Betsaka ny message ny hafatra volavolainay ato ka mba mangataka mba tsy hivalona any anaty archive fotsiny fa mba tena horaisinareo an-tanana na ny fananana ny fanatanterahana azy amin'ny atsakany sy andava. Ny amaranako azy ary dia ny hoe Madagasikara tanindrazantsika ao anatin'izay ao anatiny. Ary isika rehetra dia miara-mipetraka eto amin'ity firenena anankiray eto Madagasikara ety. Ny zavatra tsapa dia toy ny mpanakanto eny ambony sehatra isika rehetrarehetra ao anatin'izay. Satria nahoana misy ana tanora eo afaka mandihy zay, afaka mihira ao anatin'izay. Fa eo kosa ianareo manam-pahefana isatsokazy isaky ny ministera izay afaka mitondra manome ny mélodie, manome anay ny accord, manome anay ny mozika hoentinay mandihy ao anatin'izay. Ny sehatra isatsika dia Madagasikara ary ny aoka ny rythme iainantsika dia nisan'izay resaka hoe justice, transparence ary fisin'izay resaka hoe intégrité ny tsirairay izay ao anatin'ny fanarahana ny lalàna sy ny rindrandama izay fanekentsika ao anatin'izay. Anio no fa tsy rahampitso anjaranay tanora sady mandray an-tanana no avinay makasika ny ady fiarovana ny tontolo iainana. Ny angatanay aminareo dia ome tanana izahay ary io sehatra malalaka izahay ahafahanay mampivelatra ny fahaizanay sy ny fahalalana izay anananay. Fa misy ny fahavononana aty aminay, misy ny fahazotoana anatanteraka zavatra ary misy ny hery hoentinay manatanteraka izay fa ny sehatra ivelomana indray na sehatra ivanarana sy maharaka ao anatin'izay. Koa manantena anareo izahay ianao izay tanora ao anatin'izay fa isika, izaho, ianao, isika rehetra miaraka hitondra Madagasikara any amin'izay fampandrosoana maharitra izay.